Anarivo miarahaba anareo mpamao gazety ihany koa. Maha-olo-pirenena ny tena dia tonga manefany adidy ary dia manentana ny olo-pirenena rehetra ihany koa izay tsy very zoa ho tonga anefany adidy satria madida masina ny fifidianana. Misy ilay karazana diplôma maromaro izay nambaranareo maro manahona fanarahanareo maso amin'ireny? Karazana diplôma maromaro efa hita reny, dia efa miezaka izay manara-maso akaiky an'ireny zavatra miseho reny. Ato zao andray ohatra amin'ity bureau de vote anankiray ity, misy olona zao manana kara-pifidianana, manana kara-panondro fa tsy ao anaty lista. Tao anaty lista izy tamin'ny députation, zao izy lasa tsy ao anaty lista. Fa ahoana moa fa zay zany ilay fomba fiasa sy zava-misy ankehitriny, fa nazanonak'izany zay efa mandray izay mesura rehetra tokony ho raisina manoloana amin'ilay organisation rehetrarehetra mipetraka. Ohatran'ny vitsivitsy ihany mpifidy hatreto iny? Mbola tsy hitako aloha hoe le mpifidy vitsy sa manao ahoana, fa ito le mandeha tety zao zay dia miteny an'olona hoe anganareo tsy hanefany adidy, dia miteny zareo rehefa eo zay vao avy ihany tamin'ny lalana izay nombany rehetrarehetra teo. Fa zay za aloha raha sitrapon'Andriamanitra tokony ho lany, efa natao ny zavatra rehetrarehetra dia kinona amin'Andriamanitra ilay izy, fa zay ny amin'ny maha-olombelona moa Andriamanitra ny tokony teny farany ao anatin'ilay izy, dia angatahatra fotsiny amin'ny fitondram-panjakana. Teny sahady dia izao hoe aleo mba tsy atao zanak'Ialahy fa Antananarivo, fa aloha izay tena fampandrosoana ny jerenana izy an'iza ben'ny tanàna lany. Fa za tena vonona hiara-iasa feno amin'ny fitondram-panjakana.